Isany nandray anjara mavitrika tao anatin'izay hetsika vitrine économique tao Tomasina izay moa ny Air Madagascar ny avy ao anivon'izay orinasa goavana izay tena nambara fa vonona ny ampandroso ny sehatra toe-karena eto amin'ny firenena izy ireo. Mikendry hatrany ny olasa fitaovana ampivoatra ny toe-karem-pirenena ny kompania mpitaterana Air Madagascar ka izay no andraisany anjara amin'ny hetsika ara-toe-karena samihafa toy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany, ny salon de l'industrie de Madagascar sy ity vitrine économique de Tomasina ity izay nanomboka ny alakamisy lasa teo ary ny faran'androany. Raha ny kompania mpitaterana Air Madagascar no resahana dia mitohy ny fampiarana ny drafitra fanarenana. Yaramalala moa zany ny sehatry ny fitaterana bakabaka dia mandalo olana samy zay ho an'ny Air Madagascar manokana zany dia efa manana izay plan de progression izay efa niatra nanomboka tamin'ny trano ny acquisition no Airbus A340 anafao dia mbola itoy zany fampiarana an'izy io amin'ny taona manaraka. Ny alakamisy lasa teo dia mbola tsy nisy ny vaovao ofisialy mikasika ny fanesorana na tsy any Air Madagascar ao anatin'ny lista B anivondrona Europeanina. Atreto aloha zany zay mbola tsy manana information officielle afaka omena ianareo fa rehefa tonga ny fotoana dia ny direction générale anay any Antananarivo mampiova manière de information misy foana zany fa mahalalala izay misy raha iverenana ny fandraisana anjaran'ny Air Madagascar amin'ny hetsika vitrine économique de Tomasina dia nisy ny tolotra samihafa sy ny fiainam-bidy ho an'ireo mpitsidika izay nanao famandria-toerana nandritry ny hetsika. Nisy ihany koa ny tolotra ho an'ireo orinasa sy ny programme de fidélisation namako.